tonga atsika amin'ny fotoana zay ny fanomezantsika mahakasika ny firesadresahana ny mety comportement diplôme programme ny olona zay mety apetraka ho ben'ny tanàna. Reo teboka telo reo zany no voaboasantsika eto satria manakaiky ny élection ben'ny tanàna ka izany no itondrantsika fanazavana amin'ny maha tompon'andraikitra ny tena satria solombavambahoaka voafidy teto an-tampon-tanàna Mahajanga ny tena koa misolo vavany vahoaka ny Mahajanga eny anivony anteny mera-pirenena manao lalàna ihany koa sady mandany lalàna zany no asa andraikitra ny solombavambahoaka. Ilana fahalalana izany, ilana traikefa ihany. Mila mahafantatra ny tsirairay fa misy ny séparation des pouvoirs ka ao anatin'izay misy ny pouvoir législatif azafady, misy ny exécutif. Ny exécutif zany tafiditra amin'izay ny ben'ny tanàna. Amin'ny maha exécutif na ny mpanatanteraka ny ben'ny tanàna dia ilana zay zany fahalalana zay moa zany ho azavaintsika eo fa ny toetoetra ahoana ny toetoetran'olona na ny comportementn'olona zay mety ho ben'ny tanàna. Mila fantatra ny définition zany ben'ny tanàna izany. Ny ben'ny tanàna dia premier magistrat de la ville, izy no olobe zay maha ben'ny tanàna azy, olobe ben'ny tanàna. Mila manana toetra zay maha olobe ny olona anankiray zany milatsaka ho ben'ny tanàna. Sanatriany vava tsy maboto na ny olona manafitay an-tsalaka hafa ny endrika asehony hafa ny zavatra ataony ambadika. Zany hoe mila olona fantatra tsara, manana toetra tsara, honnête, olona mitazona ny teny omeny, ny olona mijoro ampahamarinana, olona say miatrika fanovana, ny olona izay manara-dalàna, manaja ny lalàna velona. Izany toetoetra izany dia ananany olona anankiray tokony ho ben'ny tanàna. Azadino amin'ny maha tompon'andraikitra ny tenako ao anatin'ny vovonana firaisan-kina dia manana candidat ny vovonana firaisan-kina. Fa ireo critères ireo zany zay zany ny toetoetra ny comportement zay nolazaiko teo zay dia tsy maintsy ao anatin'izay no ahafahantsika mamoaka ny candidat zay apetraky ny firaisan-kina, apetraky ny fanoerana. Ka raha riny sihitsy raha ohatra itondrana fanazavana izay mba tsy hinana ambolony fotsiny ny vahoaka ny Mahajanga satria ny olona zay hotoanantsika, ny olona zay apetraka atsika dia mahafeno an'izay fepetra izay. Zay ny comportement. Diplôme amin'ny maha fanjakana mpanatanteraka izay ilaina ny fahalalana aza disoina matoa ny ray aman-dreny mijaly miatrika sedra maro mampianatra ny zanany ho tafita dia mba ho anana toetra tsara, anana fahalalana, anana fahaizana, anana diplôme. Ilana ny mametraka olona zay manana diplôme ho ben'ny tanàna satria maro ny zavatra mipetraka ao, ny pitsopitsony, misy ny resaka état civil ao, misy ny resaka urbanisme ao, misy ny resaka social maro isan-karazany ao. Raha olona tsy manana fahalalana na farafakeliny mahafantatra ny resaka administration dia tsy tokony hapetraka ho ben'ny tanàna satria lasa hanao corruption, hanao zavatra tsy tokony ataony sonia. Azadino fa zay ny mahatonga ny ben'ny tanàna maro migadra satria izy ireo dia olona tsy mahalala ny tokony ho ataony ka any manaonao fahatany na amin'ny resaka varotra izany na ny fanaovana sonia ny zavatra tsy tokony atao sonia. Surtout
ny fametrahana an'izay resaka plan d'urbanisme izay. Ahoana moa raha olona tsy mahalala izy, tsy mahafantatra izy, mety manao trano amin'ny lalana izy, everiny fa mety izay. Na mivarotra trottoir izy, na manangana trano ambonin'ny trottoir izy, zany zavatra rehetra zany efa hitantsika teo. Ka ny ben'ny tanàna zany dia tokony ben'ny tanàna izay manana an'izay diplôme zay mba tsy hanaovanovany zay zavatra tsy tokony ho ataony, na mivarotra fananan'ny commune zany, mibody fananan'ny commune zany, mandrava ny fananan'ny commune zany. Mila ialatsika izay ary ny tokony manana atsika safidy ho an'izay toetra voalohany ary fananana fahaizana na diplôme. Ary ilaitsika ny diplôme koa tsy voatery ny olona rehetrarehetra manana diplôme koa ny mahay, na koa olona manana diplôme koa manana fahendrena. Indrindrandrindra moa amin'ny resaka farany, amin'ny point farany dia ny resaka programme na ny vision. Zany antsika mila mametraka ben'ny tanàna manana vision, manana programme mazava tsara, na hoe rehefa tonga eo dia ohatra lazaiko aminareo eto anatin'ny programme atsika zay ary tsy maintsy miaradia amin'ny ben'ny tanàna manana an'izay programme zay ary ho ampiantsika io ben'ny tanàna io amin'ny fitadiavana partenariat, fitadiavana fiaraha-miasa ivelan'ny Madagasikara, amin'ny fanampiana azy indrindra amin'ny resaka tsena. Manana vina mazava izy hoe rehefa tonga eo dia diovina ny tanàna, madio ny tanàna, tombontsoa ho ny tanàna zay. Rehefa tonga eo tsy maintsy atao mampazava ny tanàna, ahatonga ny rano eny anivon'ny fokontany rehetrarehetra eny. Indrindrandrindra fa ny resaka urbanisme mba hialana amin'ny fanaovana trano ampovoan-dalana. Misy olona zao manao trano ampovoan-dalana, na tsy nahazo alanana io na nahazo alalana fa ataony ampovoan'ny lalana trano. Misy ny manao bazary ampovoan-dalana. Izany rehetrarehetra zany mila manana ben'ny tanàna tsika, manana programme zany afaka manala an'izay zavatra zay. Any Amborovia zao ahitantsika bazary ampovoan-dalana, eny fiofio mahita tsika bazary ambony trottoir, Majunga be tsika mahita trano betsaka ampovoan-dalana. Zany zavatra rehetra zany raha ohatra ben'ny tanàna zany tsy manana programme izy no ipetraka eo, dikan'izay zany anoy any zavatra efa tsy mety teo ary tsy hiditra mihitsy izy amin'ny fikitiana resaka plan d'urbanisme satria manana tombontsoa amin'izay zavatra tsy mety zay. Ka izay no mahatonga amin'ny teny eto ilaitsika ny fananantsika olona zany manana comportement tsara izy tsy mangala baraka ny tanànatsika satria chef lieu de province eto mila olona zany manana toetra tsara izy, mahitsy izy, sahy izy, zany tadiavintsika. Mila olona manam-pahaizana tsika, mahay ary manana vina. Zay zavatra zay zany tsy tokony hialaka amin'izao fotoana izao efa manomana an'izany olona izany isika. Tsy ho ela dia avoaka ny anaran'olona mahafeno an'izay fepetra izay mba ahafahantsika manatsara ny tanànatsika, mametraka ny hoavin'ny tanànatsika, ampelantanantsika. Tsy apetraka atsika amin'olona tsy nianatra io, tsy apetraka atsika amin'olona tsy ratsy fitondran-tena io, tsy apetraka atsika amin'olona izay tsy mahafantatra ny zavatra ataony io, tsy manana vina no tsy manana vision ny tanànatsika. Zay no ahafahantsika mifaninana amin'ireo faritany 5 eto Madagasikara. Tsy afaka manova an'ity tanàna ity tsika. Zay mahatonga antsika hoe mila mailo tsika amin'ilay candidat ipetraka eo ary azahoenti-po. Tsy hoe ny olona anankiray rehefa manao zavatra hoe manao asa soa dia mendrika ny toerana rehetra zao, na zao zao miteny aminareo zao mpanao asa soa fa tsy ny toerana rehetrarehetra ho zakako na ny asa rehetrarehetra ho vitako. Zay zavatra zay zany zavatra roa tsy mitovy zay. Fa ny asa soa hafa social zay fa ny fitondrana tanàna hafa, tsy mitovy io. Ka zay no mahatonga ny teny hoe aza bekoiny sentiment, aza bekoiny fo isika fa aoka ny zavatra tena marina no apetraka aparitaka eny anivon'ny fiarahamonina iarahantsika misalahy izay. Mety gaga nareo ahoana fa mamoaka an'izany tsika amin'izao manitsy ny teo tsika. Tsy hoe rehefa manam-pahaizana ny olona anankiray koa dia tsy maintsy ho toanantsika. Raha vao tsy feno reo fepetra telo reo zany, mariana tsisy anjely eto fa tsy maintsy misy ny fahalemen'ny olona. Fa ireo fepetra telo reo kosa mba tokony ananany ny olona anankiray milatsaka tanàna. Raha ohatra ka olona manam-pahaizana fotsiny izy nefa tsy mahay, tsy manana vision, ratsy fitondra tena,
zay zao zo manimba ny tanànatsika ty olona mianatra mitondra am'izao fa ahoana tanànatsika potika satria tsisy fasahiana tsisy vision tsy misy ny programme zao ny afarana zao io apotika ny lalana rehetrarehetra tsy misy rano ny fokotany tsy misy jiro ny fokotany noho ny tsy fafenoan'izay fepetra zay fa reo fepetra reo raha feno moramora mampandroso an'ity tanànatsika ty ary matoky aho fa ifanampy ary zaho aza milaza aminareo na tsy solombavambahoaka dia mitady fampandrosoana ivela Madagasikara anampina ny be ny tanànatsika indrindra raha ohatra ka be ny tanàna avy ato amin'ny firaisankina avy amin'ny fanoherana no tafapetraka eo ary hoe zahintsika rehetrarehetra hametraka azy eo hanoana azy eo manaraka an'ireo fepetra zay ny angatantsika rehefa tsy feno fepetra reo vomie zany manoana olona hafa zay mahafeno ny fepetra eo mba hatonga azy amin'ny toerana io zay ny zavatra atao fa raha ohatra antsika mieritreritra hoe reny kandida rehetrarehetra afaka apetraka eo manahirana mieritreritra an'izay mety be dia be ny te hilatsaka eo fa aoka antsika vahoaka zany tokony hametraka an'izay ho tena laharam-pahamehana mametraka an'izay ho fitsipoka afahantsika mifidy ny olona anankiray zay mety apetraka amin'izay toerana ho be ny tanàna zay ray mandreny mpiahy ray mandreny mpiaro mpanara-dalàna manaraka ny lalàna velona manaraka ny fitsipoka misy zay no tadiavintsika ary manana vina hanarina ny tanànatsika zay angambany no velabelariko eto fa tsy ho elatsika tsy mihoatra ny 10 andro dia hanolotra n'izay kandida atsika isika avy aty amin'ny firaisankina avy aty amin'ny fanoherana zany hoe mapetraka izay mba ho antoka amin'ny fampandrosoana ny tanànatsika zay angambany no resadresaka ho ataontsika eto ho an'izay mananako commentaire zany izy afaka mametraka eo fa ifanampiantsika zay raha misy ny critère hafa zay heverinareo fa mahatsara zavatra dia ampidiro fa izay no afahantsika mifanampy eto amin'ny tontolo ny serasera ka isorako antsika rehetrarehetra nanaraka